Arte azafady aram-pavatsika amin'ny alalan'ny sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindro, ry Andriamanitra Trinité masina. Dia misaotra sy mitera mankarazanao izahay hatrany noho ny habeny fitiavanao, ny famindraponao, sy zavatra rehetra nataonao, ny fahasoavana rehetrarehetra nomenao anay. Dia isaorana anao bebe kokoa, be dia be tokoa ny nafahany anatahanay, ny zokinay, niala tao amin'ny fontsy. Afaka soamatsara izy no sitraponao ka dia isaorana anao zany. Dia mbola ianao ny tantana ny fiainanay manontolo sy tantana ny fiainanay rehetra tamavory eto. Misaotra Tompo. Amen. Amin'ny alalan'ny sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Zava-maneno. Ahorana manao tsy mba misy fitekelin'iray mava avy aminay. Za moa zany araka voalaza amin'ny monsieur Morimesia Tombo, raininga Jean-Luc Ragalala manao atao Rémy. Ka tsy maintsy misaotra anareo indrindra mpanao gazety. Tsy olazaina tsirairay ny hoe avy amin'ny anina fa dia ianao reo mpanao gazety efa nanao kely an'ity sorafiara amin'ny tenako ka sao tenenina mihitsy ka sao mijerena mihitsy kanefa dia folo fotoana moa zany koa nolazay akozy dia misaotra ny fiarahanareo fiarahamoninareo fiaraha-miasanareo teo amin'izao raharaha zao satria zavatra lehibe zao teny fony koa dia hoe mampahery anareo lalandava satria le firenena dia milanareo zay koa zany ngamba no teny tiako atao dia samy matanjaka sy mahery jereo ny firenena ny tenanay zao dia manao am'zany hoe politika zany koa teo miviaina dia misaora tompo zay koa zany ngamba ny teny samy tenen'Andriamanitra samy ihany nefa na izany aza moa dia eo re vahoaka sy mpanao politika ngamba fa atray sy mpanao gazety ngamba fa mba tonga somary tonga eto dia misaotra anareo ihany koa manondrona amin'izao fotoana izao dia ho anareo fianakaviana moa kaka zany koa dia samy hitany Andriamanitra amary asika amin'izany zay koa zany teny Bayangaviana zany le membre rehetrarehetra amin'le cellule de crise mba hijoro atorina daholo hatramin'le subdivision collégiale rehetra koa bayangaviana hijoro atorina daholo cellule de crise zany bayangaviana ho avy atorina daholo aloha efa be zay resaka voalaza zay be fanambarana efa voateny fa ny androany zany dia karaha izy ty fanolorana fisaorana era-po eran-tsaina antsika rehetra mpanao gazety nyrahina fametanana manoloana n'iny ady natrehana teo iny fisaorana manokana amin'izany ny zareo avao amin'ny cellule de crise zay nanomana zavatra maro nafahantsika sady nandrindra reny ety sy natao tao anatin'ny telo andro reny eto koa zany dia miaraba azo rolahy isika tavavoaka soamatsara tao anatin'ny fonja miaraba an'izy rolahy mitsakana rolahy nandresiny jado amin'ny fitombanana ary dia irarina fa dia tsy ampihevitra atsika amin'ny asa fanaova gazety akory ireny fihetsika fianao-bibiana atao mpitondra farany teo reny manaraka zany tompoka zoko vavy misy fialana etaeta
tsy ankavoly akory volomaitso fanomezana da iarahantsika amin'izy mirahalahy amin'izao andro lehibe izao. Sorana manokana ao anatin'izany rehetrarehetra zako nefany ny groupe sodiaty zany a groupe maisiny sodiaty a indrindra ny palais généralny a izay a tsy anisy moa zany fa tondona fotsiny koa reny tono reny ary mbola nalala tanana tamin'izao firanentainatsika soka dia sorananao zany tompoko misokatra zany lanonana zao bera mena azo nofinerana amizafany Soka betsaka re olona, soka betsaka. Zay no matakana ka ilaza bobao. Tena faly aho. Amin'ny anaranay miralahy, amin'ny anaran'ny Madagasikara Matin, amin'ny anaran'ny groupe de presse, ny groupe sodiaty dia maneho ny fankasitrahana, fankatelemana feno antsika mpanao gazety nahatsiaro mahatsiaro mihitsy zahay fa manana havana, manana namana, manana nabavy, manana rahalahy miara-miasa ekena tokoa raha ireny zavatra nitranga ireny dia ny famonjana anay fa dia lavitrezaka tokoa izany fahafahana miteny sy maneho hevitra eto amin'ity firenena ity indrindra moa zany tao aorianany nitsanganan'ny repoblika faha-efatra eo. Izahay mirahalahy dia manome toky antsika rehetra fa tsy handraraka ilombian-doha ary tsy helotra fa tsy maintsy ilaza ny marina hatrany sotra tompoko. Fotoana zany izy mirahalahy dia nanao tsy faipaika izahay. Izahay namana zany a nanao tsy faipaika. Tena kely a satria nisy maromaro koa ny fanontaniana tamin'izao zavatra rehetrarehetra zao a. Ka dia zao a natambatry varotoray le izy a alao nareo lahy mifampizara anazy a fa dia kely dia kely ny rehetra fa dia somanositra betabe a. Zao moa zany a rendrika ny Titanic nareo lahy reny sisany survivant dia ara-paina zao zany Andriamanitra tsika amin'izany.